eo amin'ireo vaovao ara-tsosialy indray kosa zava-dehibe eo amin'ny maolona ny fiahina ara-tsosialy raha nambara ny talejany ranom-pirenena momba ny fiahina ara-tsosialy na ny knapy sary amin'izao fotoana izao raha ny fantatra dia enetsy ny isan'ny mpiasa mahazo tombony ao amin'izay fiahina ara-tsosialy izay fanazavana. Ny mpiasa zany voasoratra ny knapy sam'izao fotoana dia mahatratra enetsy eo ary ireo moa dia misy karazany maro ny fanampiana ara-tsy fahalalana azy ny fanampiana ara-tsosialy ho an'ny volan-jaza ny volan'ny bevoka ny volan'ny mpitaizakely sy ny sisa eo ihany koa ny fiahina miloza vokatry ny asa sy ny aretina azo avy amin'ny asa ary any aparany moa dia misy ny retraite izay efa rahalalantsika zany fanampiana izany dia iverina mba hisy hitatra ary iverina izay mananjo rehetra mba azo an'izany avokoa. Ny knapsa aloha dia azo lazaina fa miasa araka ny tokony izy. Ny knapsa moa dia efa manana drafitrasa mazava dia ny budget du programme tapitra amin'ity taona 2024 dia ny 5 taona voalohany. Ny 5 taona faharoa kosa dia nanomboka amin'ny taona 2024 amin'ny ankapobeny dia vita eo amin'ny 900 eo ny zava-boarakitra ao anatin'izany budget de programme izany ary ny budget de programme 2013-2017 efa andalam-pandaniana eo anivon'ny filakevim-pitantanana sy eo amin'ny ministera tokony andraikitra nohona fa handehan'ny tokony izy ny zavatra rehetra mora ihany koa ary efa mifandray tsara ny mpiasa rehetra ary mifametana isan-karazany mba hatotosa hanamora ny fampitanterahana ny aty dia manandraikitra izay napetraka amin'ny tsirairay eo anivon'ny knapsy.